La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Nivava. Noltranao ny fampalalam-baovao. Nalalaka tsara ny nambaran'ny emo anatin'ny lalam-pirenena voalohany raha ny zava-misy tamin'ity androany ity ny famovoa malalaka ny olona sy ny fiara. Karana tamin'ny fomba ofisialy androany ny laboratoire micropolluant etsy amin'ny Institut Pasteur de Madagascar ahafahana mahita ny tany pesticide mba ahafahan'ireo mpandrarà manaraka ny fenitra takena amin'ny kalitaon'ny vokatra ahondrana any ivelany. Faritra telo no tena ahitana ny firongatry ny vanin'aretina antsoina hoe fièvre afteuse izay mpahazon'ny omby eto Madagasikara. Mifindra amin'ny olombelona ity aretina ity ary ny vehivavy bevoka no tena nasibatra amin'izany. Tsara ny vokatra teo amin'ny sehatry ny aretina kibon-tany ho an'ny taona 2024 nateo aza ny fisian'ny vanin'aretina Covid-19. Mahatratra 4.7 miliara ariary ny recette non fiscale minière. Izany hatrany hanatsarana kokoa ny vokatra raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena any Royaume-Uni no dimandy androany maraina teo amin'ny 5 taonany ny Prince Philippe vadin'ny mpanjaka vavy Elisabeth II raha ny fanambarana izay navoaka teo anivon'ny lapan'ny Buckingham. Indrindra arahanao afaka fotoana foana. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao nalalaka tsy araka ny nambaran'ny emo anatin'ny lalam-pirenena voalohany raha ny zava-nisy tamin'ity androany ity ny famovoa malalaka ny olona sy ny fiara. Iona saina. Tsy araka ny voalaza ny tompona andraikitra eo anivon'ny emo anaty ny zava-misy eny akanja raha ny teny amin'ny lalam-pirenena voalohany androany no jerena. Tsy ivona no ny fisian'ny fitarainana maro tamin'ny fotoanan'ny fiboana izay nanakatonana ny faritra Analamanga no hatsaraina ny fepetra hitsinjovana ireo mpiasa izay mipetraka amin'ireo komuna manodidina n'Analamaanga toy ny eny Imeritsiatosika ka tsy eo Ambatomboravavy intsony ny barrage sécuritaire fa any aorianan'ny Imeritsiatosika araka ny fanapahana no raisiny emo anaty ny alarobia 7 aprily teo. Raha ohatra ka iresaka any amin'ny menandrefana isika ino moa efa nisy kafoana zany eto amin'izay makasika hoe ny olona any Imeritsiatosika izay miasa aty Antananarivo iny zany efa navoaka any ambadiky mihitsy zany efa metrahana barrage ka efa niraisina zany zay fepetra rehetrarehetra zay mba tsy hitranga tsoa zany zay aiazy zay hoe zay mandeha miasa any Antananarivo dia vosaka fa efa misy zany fepetra manokana makasika ny hipetrahan'ny sakana. Eto Antsorokahatra Imeritsiatosika araka izany no mikatona ny fidirana n'Analamanga. Raha ny tokony ho izy tsy mahazo mivezivezy ny olona na mandeha tongotra aza raha tsy misy ny antony mazava. Taka izay ihany koa ireo bisikileta sy moto ary ny fiara madinika izay tokony manana alalana vao afaka mivoaka sy miditra ny faritra Analamanga. Tahaka izao eto Tsinjony amin'ny lalam-pirenena fahavalo izao. Verina vaheta tsy efa hoe mikatona Analamanga zao. Tsy azo ivezivezena intsony. Zao nareo.
Mifanohitra tanteraka amin'ity eto Tsinjony ity anefa ny eny amin'ny lalam-pirenena voalohany eo Antsororika, malalaka ny fifamoivoizana ho an'ny olona, bisikileta, moto ary ny fiara-madinika. Ny tsy fifankazahoan'ny serasera eo amin'ny mpanome baiko sy ny mpanatanteraka no isan'ny antony mahatonga izao olana izao. Miditra malalaka amin'ny faritra Analamanga ny olona avy amin'ireto taxi brosy ireto izay manodidina ny 100 isan'andro. Tsy voahaja ihany koa ny nambaran'ny tale jeneraly ny ATT ny amin'ny hoe tsy ho ampototry ny barrage no fiafarany ny taxi brosy. Dia tsy azo ny atao no mitaona olona ohatra hoe avy any Toliara izy ka hitaona olona hatreo amin'ny barrage eo Tsinjony. Satria tsy manana alalana izy na tsy misy ny lisansa Toliara Tsinjony, tsy misy koa ny lisansa Ambatondrazaka hatreo Anjiro ohatra. Fa any amin'ireo faritra tsy mihiboka dia azo atao tsara ny miasa, malalaka ny asa-pitaterana fa mifandraika amin'ny fahazahoan-dalana izay ananan'ilay fiara. Fa tsy te ahita mihitsy atsika hoe isy fitateram-bahoaka mitaona olona hatreo amin'ilay toerana misy an'ilay barrage. Nalalaka ny fifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena voalohany androany, ny hirariana tsy nisy mitondra ny tsimokaretina ireo olona maro niditra sy nivoaka ny faritra Analamanga. Midina ifotony mizara fanafody sy mizaha marary ny miaramila avy amin'ny BSI sy ny BMM4 araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry minisitra farany teo. Efa miasa azo antsona amin'ny fotoana rehetra ihany koa ny laharana 914 azahoana ny BSI ny laharana 900. Efa manao ny fidinana ifotony mizara ny fanafody sy mijery fotony ireo marary sy ireo mitondra ny tsimokaretina na ireo ahina fa mitondra ny tsimokaretina manerana ny Antananarivo sy ny manodidina ireo mpitsabo avy eo amin'ny BIS sy ny BMM4 mitovy amin'ny protocole de traitement efa napetraka ny fanafody zarain'ny BIS amin'ireo olona marary eny fotony. Nanomboka androany zany ny fidinana kianja nataon'ny miaramila avy eo amin'ny brigade d'intervention spéciale sy ny BMM4 anao ny fizarana fanafody amin'ireo PCR positif. Io azy io dia arahana amin'ny CNOS sy ny DVSSR avy eo amin'ny ministèran'ny fahasalamana mba ahafahana zany mandray tanana avy hatrany ireo olona tratran'izay valanaretin'izay eny amin'ny anivon'ny fiarahamonina. Ny tanjona moa zany dia azahoan'ny olona fanafody malaky mba tsy tonga any amin'ny cas grave zany le marary. Izay ny antony anaovana an'izy io haritra andro maromaro izy io zany fa manaraka tanteraka ny fivoahany izay PCR positif izay eny amin'ny DVSSR amin'ny ministèra fahasalamana. Azon'ny rehetra ataony miantso ny laharana 426 azahoana ny BIS izay mizaha eny fotony raha misy tranga mampiayay misy ihany nefa ny lamina izay napetraka mifanatraka amin'izany. Fomba fiasa moa zany dia rehefa mahazo ny antso avy amin'ny 914 amin'ny brigade d'intervention spéciale dia manomboka miverina manontany indray aloha zany manontany amin'ny telefônina ireo mpitsabo miaramila dia avy eo no ahitana hoe tokony hidinana tseratra na tsy tokony hidinana tseratra na orientena zany na alefa amin'ny toeran-kafa le olona zany raha ohatra ka tsy Covid ny manahirana azy. Raha ohatra kosa eritreretina hoe le Covid-19 dia midina mandeha eny amin'ny toerana misy anazy zany ireo dokotera ireo mpitsabo avy eo amin'ny brigade d'intervention spéciale mandeha mijery ny atahan'le olona raha ohatra ka
ilaina zany ny fitondrana azy any amin'ny toerana naovan'ny traitement dia hoentina makany izy raha vita eo amin'ny toerana misy azy kosa ny fitsaboana dia fitaina eo amin'ny toerana misy anazy. Isan'ny lamina tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny 7 aprily lasa teo ny fidinana ifotony ireo BIS sy ny BMM4 manoloana ny fianaka ny valanaretina coronavirus. Araka izany nanome toromarika ireo miaramila avy eo amin'ny BMM4 sy ny BIS ny ministra ny fiarovam-pirenena ny général Rakotonirina Richard. Hoentitra ny fanaramaso ireo marary eo anivon'ny hôpitaly sy ny fitsinjarana ny fanafody fitsaboana azy ireo mba ho tomombana ny fitsaboana ireo tsy salama manoloana ny fiazakazaky ny antontanisa ho an'ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus rifloreo. Ny antontanisa ofisialy nivoaka ny andro ny omaly no maro indrindra ho an'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina COVID-19 teto Madagasikara hatramin'ny CNT andia ny faharoa ny aretina itsy. Raha ny hita teto anivon'ny faritra Analamanga avokoa ny ankabeazan'ireo tranga vaovao ireo. Hita sy tsapa ankehitriny fa mihamazivana hatrany ity variant avy atsy Afrika Atsimo ity ary haingana kokoa ny fifindrany raha toa ka mihoatra ny 50% ny herin'ny COVID-19 teo aloha ny heriny. Raha ny nambara ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka androany. Ho jerena manokana ny fanomezana fanafody eny anivon'ny toeram-pitsaboana raha ny fanazavana ary mizara roa mazava tsara ireo fanafody entina hitsaboana ny marary. Ho anareo any amin'ny CSB2 zany dia misy azithromycine ao anatin'ny fanafodinareo izay boîte ray izy io, misy zinc ao amin'ny fanafodinareo io, misy magne B6 ao anatin'ny fanafodinareo io, misy vitamine C ao anatin'le paka omenanareo ary misy an'ilay CVO tambavy ho an'ireo manana lay tranga malefaka zany. Paka anankiray ohatran'izay no omenanareo tsara ny afantaranareo an'izany ka dia jereo ny fanafody raisina mba afantarantsika hoe feno sa tsy feno. Efa tranga ndray ka positif ianao dia reto indray ny fanafody izay azonao, zany hoe misy an'ilay azithromycine, misy an'ilay magnesium, misy an'ilay zinc, misy an'ilay vitamine C, misy le hoe hydroxychloroquine ary miampy CVO+ ny raisinao amin'izany. Isitraka prima ihany koa raha ny fantatra ireo mpiasa ny fahasalamana rehetra mandray an-tanana sy mikarakara ireo marary ny COVID-19 izay. Fa ianareo dia misitraka ny atao hoe prime exceptionnelle Covid na le prime manokana izay azo nareo ato anatin'ny ady amin'ity Covid. Za moa zany ankehitriny dia ary tsy androany fa efa androandro 3 andro zay dia efa nilaza tamin'ny mpiara-miasa ireo tompon'andraikitra rehetra amin'ilay ady amin'ny Covid, amin'ny toerana miady amin'ny Covid mba andefa ny lista andreo manao ny ady mba ahafahantsika manao an'izany faran'zaingana ny fanomezana azy ireo ny prime exceptionnelle Covid izay tandrify azy. Napetraka ho iraisaky ny marary ihany koa manomboka izao ny mpiambina azy ireo mba ahafahana misoroka ny fahasalaman'ny hafa. Ankoatr'io, tsy afaka miditra amin'ny toerana misy ny marary ihany koa ireo mpanatitra sakafo fa efa misy ny fandaminana manokana ny makasika izany. Mirongatra ankehitriny ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara. Olona miisa 12 no fantatra fa namoniany amin'ny ampy 7,5 ireo tranga vaovao raha nitatitra tamin'ity androany ity Abrahamana Andriamanana. Raha ny antontanisa navoaka ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany, olona miisa 12 indray ny fantatra fa raviny valanaretina COVID-19 manerana ny nosy ny andro ny omaly fa valin'ny volana aprily. Tamin'ireo fitiliana 37 no tanterahina nandritra izany, miisa 7,5 ireo tranga vaovao marina, raha toka 9 ireo sitrana somatsara. Ny eto amin'ny faritra Analamanga hatreto no nahitana ireo tranga vaovao betsaka indrindra, izay miisa 7,700. Mitotal 2,5 ireo manaraka fitsaboana eto Madagasikara ankehitriny, izay ahitana marary manana fahasarotana miisa 7,700, tafiakatra 4,700 kosa hatreto ireo namony ainy vokatry ny valanaretina.
Lafy mavao hafa kosa indray dia raikitra indray ny fandorana kodiarana tao amin'ny Université Antonomasina androany vokatry ny olany vatsim-pianarana raha ny fantatra ny atsasa-manirana ireo mpianatra eo ny tsy mbola naray izany fanadina. Ny donaka indray ny setroka vokatry ny fandorana kodiarana sy ny fanankanandalana nataon'ireo mpianatra eo anivon'ny Université ny Tomasina ny tolakandro teo. Antony, tsy mbola voaraina ireto antsasa-manela ny mpianatra ireto ny vatsim-pianarana efa bolana izay tokony noraisin'izy ireo tamin'ny ity androany ity tamin'ny alalan'ny postra monnaie araky ny efa teto andro napetraka. Raha voatondro ho andrano ny zarany vatsim-pianarana taorian'ny fahavitan'ny digitalisation sy ny maro hafa lasa fampanantenana pokaty izany ho ireo mpianatra ary nambaran'izy ireo fa tsy mbola tonga eo am-pelantanan'ny tompon'andraikitra tokony hanao ny fizarana izany vola izany hatramin'ny ity androany ity. Raha zay mpianatra ato barika dimy ny antony dia magnanjao na miagna calendrier zay mpianatra zay mbola tsy nahazo ny bourse fa igny ihany dia ataony versemanay. Rehefa nandeha zay tamin'ny poste dia rehefa tonga takagny tsy tonga akagny amin'ny poste ny listany mpianatra zay mbola tsy nahazo bourse. Rehefa nagnontaniagna ny tompon'andraikitra nilaza izy fa avy aty amin'ny œuvre service de bourse ny problème. Ka rehefa teo dia niantso zare avy tagny amin'ny présidence, niantso ny président ny université. Rehefa nilaza ny président université aveo fa nilaza izy fa zare amin'ny poste no tompon'andraikitra amin'izay satria ny liste dia efa nalefa amin'ny poste. Nefa zare tamin'ny poste nefa nagnambara tsy zare avy no tompon'ny problème fa zare ato amin'ny œuvre no magnandefa an'izay liste zay. Ny poste dia nilaza fa misy vola zareo andoavana n'io vatim-pianarana io. Nefa ny président université nilaza fa tsisy vola ny poste. Taorian'ny fandorana kodiarana io efa tonga teny antorina ireo mpitandro filaminana maro samihafa hanakana ny mety io foaram-pefy. Tsy maintsy napetraka avy hatrany ny fandaminana sy ny maro hafa ary nisy ny fandefasana bomba mandasa-dranomasina indroa miataona entina hanaparitahana azy ireo sy entina hitandrona ny filaminana. Raha ny nambaran'ny filohan'ny université mpisolo toerana antony maro samihafa no antony nahatonga izao fahatarana izao. Io any message ny ministre tamina zay nilaza fa manaiky ny postre hiavance an'le vola andoavana an'le bourse satria efa nandefa lettre na virement any amin'ny SG any ministère ny ramatoa ministre zany dia manaiky zareo anao an'le paiement zany fa mbola andalana micréer compte sy micrédité an'le compte. Dia tsy ho trasa androany zany zay fa na io rapitso na latsinainy dia zay no mahatonga ny tsy hanome. Raha tsy aivana ny tantara ity resaka vatsim-pianarana ity no antony nahatonga ny fihetsiketsehana ka nahafatesany mpianatra iray teo anivon'ny université rovorana lasa izay. Raha ny fantatra ny alatsinainy ho avy izao no iroso amin'ny fandaovana ny vatsim-pianarana ny tompon'andraikitra araka ny efa nampanantenainy ny ministra tompon'andraikitra tamin'ny alalan'ny Antsantorby ny fanaovany tamin'ireo mpianatra ny ariva teo. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny laboratoire micropolluant etsy amin'ny Institut Pasteur Madagascar ahafahana mahita ny tany pesticide mba ahafahan'ireo mpandraraha manaraka ny fetitra takina amin'ny kalitaon'ny vokatra ahondrana any ivelany. Henri Florio. Ho fanatsarana ny fambolena, ny famokarana ary ny fampaharetana ny siapierina amin'ny alalan'ny fanatsarana ny setry ny fambolena sy ny finimpina ary ny jono eto amintsika notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny Institut Pasteur de Madagascar ny laboratoire micropolluant fitaovana izay ahafahana manao fitiliana ny tahany pesticide amin'ny vokatra sy entina ihany koa hampanarahana ny kalitaon'ny vokatra azo avy amin'ny zava-maniry ahondrantsika any ivelany. Ireo mpandraraha mpanondrana entina rehetra no afaka manao ny fitiliana eny an-toerana mba tsy hisian'ny fiverena ny vokatra efa naondrana eto amintsika noho ny tsy fanarahana ny fenitra. Zany napetraka satria tsika manana olana zany satria lafo be mandefa an'io zany raha manao analizy io. Dia analizy nefa takiny zay ho any ivelany any satria misy laoko marana zany izy io. Dia matetika zany tsika mandefa tsisy an'izay analizy zay dia verina ny entatsika.
dikan'izay misy vola zay dikan'izay de voateraverina zany de perka be tsika nefa zao zao misy eto amitsika na prix arany abordable be ka manentana atsika opérateur zany zay manana zay mandefa entana any ivelany mba hanao an'izay mba hanaraka amin'ny norme internationale zany amin'le izy ka tena misy tombony be azo zany amin'le izy ary manana tombony be isika zany amin'ity zavatra le client ny mitaka an'io le idiran'le entany le tompony entana zany manao an'le izy de zay raha ny fantatra manodidina ny 7 alina sy 7 hetsy ariary no sara ny hanaova ny mpandraharaha ny fitsiriana amin'ny vokatra iray izy azo ambara fa napetraka ho zaka ny mpandraharaha ary ireo vola azy ireo izay entina hikojakojana ireto fitaovana ireto raha ny fanazavana. Vous avez suivi la visite et vous avez vu que grâce au ministère de l'Agriculture. Hitanareo tamin'ny fitsidiana izay nataontsika teo fa noho ny ezaka nataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny banque mondiale izay nametraka fampiasam-bola goavana amin'ireto fitaovana ireto. Hitantsika fa ireto fitaovana ireto izay tsy maintsy avaozina isaky ny 5 taona na 10 taona eo. Ny saran'ny fanaovana fitiliana amin'ireo vokatra izay atao dia tsy mifanaraka akory amin'ny tokony ho izy fa napetraka mba entina azona vola hanatsarana ireto fitaovana ireto ao aorian'ny 5 taona na 10 taona tsy ahafahana mividy fitaovana vaovao indray any aoriany. Azo ambara fa atony ho an'ny rehetra ny saran'ny fanaovana fitiliana tsy ahafahana manohy ny fanondrana avy eto Madagasikara. Pérenniser l'activité à Madagascar. Merci. Ahafahana mahita ny pesticide sy ireo karazana fanafody tsy azo ampiasaina intsony raha mampiditra vokatra amin'ireo firenena any ivelany ireto fitaovana ireto raha ny fantatra. Ny fisian'ity laboratoire ity izay anampibetsaka ny mpandraharaha mba tsy hamerenan'ireo firenena avy any ivelany ny vokatra eto amintsika. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika ny mahakasika ny forongatra ny aretin'omby amin'izao fotoana izao ihany koa ny fandaminana momba ny sidina anatin'ny rehefa avy eo. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 milliards TTC seulement, abonnez-vous en Telma Shop. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity vahiny roa no raisitsika androany tsy zany fandremato andro Rakotomalala izay ato amin'ny akaviako ato eo ihany koa andremato rivo razanak'olona izay ato akavanako ato moreo fa tompona ndraikitra ny serasera avy eo anivon'ny plateforme de la société civile pour l'enfance miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao fantanina apetrako aminareo voalohany hoe afaka lazalana misimisy kokoa ve mahakasika ny plateforme misy anareo io. Ie miaraba ihany koa dia indrindra miaraba antsika mpijery ny vaovao amin'izao fotoana izao eto amin'ny Cool TV izay moa zany dia misolo tena ny PFSCE na ny plateforme de la société civile pour l'enfance somary efa mazava misy tonga dia azontsika ao anatin'ilay izy hoe pour l'enfance zany hoe misahana kokoa ary misahana manokana mahakasika ny fiarovana ny ankizy ny zon'ny ankizy sy izay rehetra mahakasika ny ankizy moa zany mazava ho azy. Izy io dia plateforme anankiray izay mampivondrona association na fikamanana maro izay miasa ao anatin'izay hoe fiarovana ny zon'ny ankizy zay. Fikamanana anankiray plateforme anankiray zany misy ny fikamanana maro dia maro eto Antananarivo ary misy antenne efa mipetraka ihany koa any amin'ny province na any amin'ny sisiny izay ahafahana mahazo an'ireo données ilaina rehetrarehetra mahakasika an'izay hoe masana ny ankizy rehetrarehetra izay zany mazava ho azy. Eny Tsimbazaza eny no misy anazy Andoharano Tsimbazaza dia nisan'ny tatitra mahafinaritra no tantara azy moa zany amin'izao fotoana izao fa dia maro ny fikamanana mavitrika ao anatin'ny fiarovana izay zon'ny ankizy zay. Ary anisan'ny asa raha ohatra ka hitanisa anankiroa ohatra tamin'ny herintaona dia ny mahakasika ny fankalazana ny andron'ny ankizy sy ny volan'ny ankizy ireny. Teo ihany koa le fanangonana ny feon'ny ankizy ahafahana manatsara natao tatitra nakany amin'ny fanjakana izy ny ahafahana manatsara an'le resaka zon'ny ankizy sy izay tetikasa rehetra ao anatin'ny zon'ny ankizy sy ny etaetany ankizy. Efa nitenina ianao teo hoe misy ny hetsika izay karakarainareo amin'ity taona ity ve misy ny hetsika karakarainareo? Ia,
amin'ity taona ity zany faly miaraba aloha ny mpiaino ny COULTV dia faly miaraba ihany koa an'ireo ankizin'ny lalana rehetrarehetra sy ny mpikambana ao anatin'ny plateforme ny société civile pour l'enfance. Marina tokoa ny teninao teo hoe amin'ity taona ity dia misy ny hetsika izay voataonay amin'ny 12 ny volana avril. Io hetsika io dia andro iray natokanay ho an'ny ankizin'ny lalana. Misy zany ny lohahevitra hoe ankizin'ny lalana aho fa manana zoa, manana vina. Iza moa ireo ankizin'ny lalana ireo? Ny ankizin'ny lalana na le antsoina ihany koa hoe ESR, enfant en situation de rue, dia ireo ankizy rehetrarehetra misy karazany anankiroa izy io. Misy ireo ankizy izay eny an-dalambe eny izy ny maraina, eny ihany koa izy no ny hariva matory. Misy indray ireo ankizy ireo indray karazany faharoa izay eny an-dalambe izy no mitady ny sakafo ny besoin rehetrarehetra amin'ny maraina fa mody amin'ny alina ny amin'ny ray aman-dreniny. Dia mitovy amin'ny ankizy rehetrarehetra ihany izy ireo, manana zo feno tokony hositrahany. Dia nanapa-kevitra ny ao anatin'ny plateforme société civile pour l'enfance zany amin'ity 12 ny volana avril ity hoe andro anankiray natokana ho an'ireo ankizy ireo. Dia io andro io misy hetsika maromaro izay ho ataonay ao anatin'izay fotoana izay. Somary teny am-boalohany izy io nomanina zany dia hoe nisy animation be, nisy artiste, nisy fanentanana ho an'ireo ankizy ireo, nisy sensibilisation. Fa noho ny toetra raha misy amin'izao fotoana izao dia somary niova kely zany ny fomba anatanterahana n'ilay hetsika. Izany hoe nitazomina ihany le 12 ny volana avril fa kosa ialana le fitangoronan'ny olona be dia be dia natao amin'ny hariva zany le hetsika. Ka ny hetsika amin'izay dia fizarana kit sanitaire ho an'ireo ankizy ireo, zany hoe misy ao ny savony, misy ao ny gel, misy ao ny cache-bouche, dia misy ihany koa ny fizarana sakafo ho an'ireo ankizy ireo amin'ny 12 avril io. Manomboka izy io amin'ny 9 eo zay no manomboka amin'ny toerana anankitelo ato anatin'ny faritra Antananarivo renivohitra. Eo zany ny Andavamamba, eo ihany koa ny Analakely sy Andravoahangy. Manomboka amin'ny 9 zany le fidinana eny amin'ny fotony eny mandrapatonga ny amin'ny 20 alina. Tenenao teo hoe misy no fizarana an'ireo kit sanitaire. Fantatsika koa moa amin'izao fotoana izao fa ao anatin'ny hoe amin'ny anara-pahasalamantsika tsy dia tsara mitangorongorona, ka raha misy olona te hanampy anareo dia inona ny tokony ataony? Ny tokony atao zany aloha izay no tiako hazavaina eto ary tena entanantsika hiara-entana sy hiaraka afana fo anatin'izany hoe fiarovana an'izany ankizy zany. Indrindrindrindra ho an'ny ankizy ny ESR na ny enfant en situation de rue dia anisany amin'izao fotoana izao mandalo fasarotana. Ka manentana antsika zany misy page Facebook hoe PFSCE, plateforme de la société civile pour l'enfance. Afaka miditra antsika dia mitafatafa anatin'ny afatra miafina na ihany koa afaka miantso ny 034 38 972 20. Maro ny orinasa sy ny olon-tsotra tsika rehetra maraharaha iombonana azy dia misokatra ny plateforme satria tanora sy ny ankizy ho avin'ny firenena mazava ho azy dia manentana antsika rehetra mba hiarisala ao anatin'izay. Ao ny fangatahana, ny kit scolaire, na ny PPN, na fitafina rehetrarehetra izay azonao atolotra amin'ny mahazanantsika sy sandry azy ireo dia zay zany le izy 034 38 972 20 na miditra avy hatrany eo amin'ny page Facebook PFSCE, plateforme de la société civile pour l'enfance. Ankatrana nareo mba hita ato anatin'ny fampahalalam-baovao sy nitondra fanazavana mahakasika izay etsika karakarainareo amin'ny 12 ny volana avril izay. Makasitraka ny fandraisana. Zay mahakasika ny fahafaritra telo no ahitana ny firongatra ny valinaretina antsoina hoe fièvre afteuse izay pazo ny omby eto Madagasikara. Mifindra amin'ny olona ity aretina ity ary ny vehivavy bevoka no tena lasibatra amin'izany. Henri Florio. Mandripaka ireo biby fiompy indrindra fa ny omby any amin'ny faritra atsimo andrefana ao anatin'ny distrikt ny Ankazoabo sy ny maro hafa sy ny faritra atsimo atsinanana ary ny faritra avaratry ny nosy ny valanaretina fièvre afteuse izay pahazo ny omby amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny omby, mifindra amin'ny olona ihany koa ity aretina ity raha ny fanazavana azo avy ao nivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono.
tindra zany le izy dia bon io moa zany tsy hoe io zany le ny fifindrano moa zany any amin'le olona mananjanaka ny tena atahorana any zany izy ny tena atahorana satria mety mamotsitra tampoka le izy avy zay zany tena atahorana am'izy fa zay zany efa manomboka efa sur terrain daholo ny teknisiana zany zany hoe le fipetraresan'ireo zany zao hoe tsisy omba miakatra mihitsy aloha am'le toerana misy an'le izy zany efa nakatona daholo zay zany le izy zao dia andramana zany mba tsy voan'le izy zany zao hatramin'izao dia traitena ao anatiny eo zany efa misy produit zany efa misy ao efa naparitaka any amin'le région anankitelo zany io zao raha ny fantatra efa aretina efa mpahazo ny omby teto amintsika foana ity aretina ity fa tary ny fandraisana ndraikitra tamin'ity taona ity vokatry ny covid-19 ankoatra ny omby mety andeharan'ity aretina ity ihany koa ny biby fiompy hafa toy ny kisoa ny ondry ny osy sy ny maro hafa tontolon'ny fitaterana kosa indray dia namoaka fampafantarana na avy eo anivon'ny tsarady fa afaka miroso amin'ny fanaovana testa maimaim-poana avokoa ireo mpandeha anatin'ny sidina anatiny miditra sy mivoaka an'Antananarivo ny andron'ny sidina no anatanterahana izany eny amin'ny seranam-piaramanidina ary mivaly Union Gaëtan Andretsilavo. Araka io fanambarana navoaka ny kompania-pitaterana io atao ny andron'ny sidina ny testa maimaim-poana ho an'ireo mpandeha miainga eto Antananarivo renivohitra hiazo ny faritra tokony ho tonga adiny 3 mialohan'ny sidina eny amin'ny seranam-piaramanidina ireo mpandeha ahafahana manatanteraka izany ho an'ireo mpandeha avy any amin'ny faritra hiazo an'Antananarivo mandritra ny fatongavana eny Ivato no anatanterahana ny testa mivaly eo no eo ny testa ka ho raisiny mpitsabo eny amin'ny seranam-piaramanidina an-tanana ireo pozitif na ahitana ny tsimokareta na covid-19 miatra avy hatrany io fanambarana io mandrapatonga ny fiovana manaraka izay miankina amin'ny fivoarany valanaretina eto amintsika. Niverina nanohy ny asan'ny maraina teo ireo mpiasan'ny commune sy ny ben'ny tanàna ao Nosbe antony zay ataon'ny ministeran'ny fitsarana ny didin'ny mpanjakana avy amin'ny Conseil d'État Gaëtan Andretsilavo. Nafana ny toetra raha ao Nosbe indrindra teo anivon'ny commune nandritra ny 3 andro izay niafara tamin'ny fanankatonana ny Braon commune. Omaly alakamisy ny tokony hanaovana ny famindram-pitantanana teo amin'ny teandrazana Dael izay nahazo didim-panjakana avy amin'ny Conseil d'État manendry fa izy no ben'ny tanàna sy Vita Gilbert ben'ny tanàna izay lany tamin'ny fifidianana farany teo. Maro ny vahoaka ny tsy nakasitraka izany ary nisy ny fametahana banderole nataon'ireo mpomba sy mpanaradia ny ben'ny tanàna. Ny fafito ny volana aprily lasa teo nahato ny ministry ny fitsarana io didim-panjakana avy amin'ny Conseil d'État io ka manohy ny asany Vita Gilbert ben'ny tanàna ao Nosbe. Arak'izany nisokatra ny maraina teo ny commune ary samy namonjy ny asany na ireo mpiasa eo anivon'ny commune na ny ben'ny tanàna miroso ny asa fanatsarana sy ny fitantanana ary ny fanadiovana ny tanàna hoy ity farany nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety. Mitondra tanàna Nosbe fa zegny ny fahazavana tena ambarantsika javaoka satria misy sainantsaigny aby anao miaia maro mitsavondalo magnaraka ny arabe agny ka tiako za tompony no magnambarantsika ny raha misy ary nagnambara koa za fa ahitao atam-penatanto ny taratasy nafako nipetraka ataon'ny commune urbaine Nosbe manohy ny asako ka manohy ny asa ny tena fa atsika jiaby mitsanga miaraka hampalozy tena Nosbe ty. Tsy ny ao Nosbe ihany tsy ahivona no nahitana fiovana taorian'ny famoahany fitsarana didy mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna afarany teo isan'izany ohatra ny tao Tsiombe, Mandoto, Manoro sy ny maro hafa. Tsara ny vokatra teo amin'ny sehatry ny arena kibon-tany ho an'ny taona 2024 na teo aza ny fisian'ny valanaretina covid-19 na tratra 4.7 miliara ariary ny recette non fiscale minière ezahana ihany ny anatsarana izany raha ny fanazavana azo Gaëtan Andretsilavo. Noho ny fametrahana tahirim-bolamena nasionaly milanja 770 kilo ny tahirim-bolamena ao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara ny datany 1 Desambra 2024 natratra 750 miliara ariary ny vola niditra tamin'ny etra sy ny tamberim-bidy eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana raha toka 7 miliara ariary no tombana napetraka ho an'ny taona 2024 ny taona 2024 natratra 4,9 ny PIB ny avy amin'ny fitrandrahana sy ny petrole raha toka
efatra faingo 700 no viana napetraka. Ny taona 2024 ny 9.9 zany no ny fisian'ny valanaretina COVID-19. Ny taona 2024 hatrany natratra 4.4 miliara ariary ny recette non fiscale minière raha toka 8.10 miliara ariary no viana napetraka tao amin'ny loi de finance 2024. Natratra 12.2 miliara ariary ny tamberim-bidy narotsaka ho an'ny CTD na ny collectivité territoriale décentralisée teo amin'ny fanondranana makany ivelany. Natratra 7.9 tonnes no naondra ny Madagasikara ary tafiditra anatin'izany ny volamena, vato sarobidy, vato an'ny orinasa, ilmenite, nickel, cobalt sy ny maro hafa. Fanondranana izay nahazona 8.7 miliara ariary ny taona 2024. Ireo amin'ny ankapobeny no vokatra azo nandritra ny taona 2024 araka ny jeritodika teo amin'ny asa vita nataon'ny ministera niarahana tamin'ireo mpandraharaha miankina sy ny tsy miankina amin'ny fanjakana, mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola, mpiara-mony-pirenena sy ireo syndikan'ny mpiasa. Tratra ny tanjona hoy ny ministra tompon'andraikitra na teo aza ny krizy nateraky ny valanaretina COVID-19. Na dia teo ara ny zava-misy eo amin'ny firenena tamin'ny taona 2024 dia mahakasika ny valanaretina coronavirus dia ambara fa manana ny toerany ary mitazona ny andraikiny eo anivon'ny fampandrosoana ny firenena ny sehatry ny renan-kibon'ny tany ary ny asa rehetra izay tanterahany eto anivon'ny ministera dia mifanjohy sy mifanandrify amin'ireo vina sy velorano ary ny politika akapoben'ny fanjakana izay apetraka Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy ny fandarana asan'ny gouvernement izay tarihan'ny Prime Ministre Andriamatoa Tsay Christian dia manatanteraka an'izany ny ministera ary raha jerena izany tomba niezaka sy jeritodika izany dia everina fa mizotra makany amin'ny fanarenana ny toe-karena sy ny firosoana amin'ny emergence ny Madagasikara isika na dia eo ara ireo sakana sy fanamby maro mbola miandry dia manohy izany ezaka izany ny ministera. Miditra amin'ny dingana farany ny famolavolanany lalàna amin'ny feny fitandrahana arenan-kibon'ny tany amin'izao fotoana raha ny fanazavana hatrany. Tohizana hatrany ny fanatsarana ny sehatry ny fitandrahana sy ny fanatonana bebe kokoa ny vahoaka, samy hisitraka ny tombontsoa azo avy amin'izany. Misy sadimy ohatra ny BAM na ny bureau d'administration minière Najoro, Miandrivazo, Tsiroany Mandidy, Mananjary, Voemara sy Antsohi. Napetraka ihany koa ny police de mine nao Atsimo Andrefana sy Betsiboka ary misy satelo ny ratsamangaiky ny Anor, Ambilobe, Maeva Tanàna sy Miandrivazo. Manampy amin'ny fanatsarana ny sehatra ihany koa ny fampidirana ho Matianina, ho bebe kokoa hatrany ireo mpanodina vato na ny lapidererie ao Antsirabe, ny ady amin'ny fampiasana ireo zaza-tsy ampy-taona indrindra amin'ny fitandrana mika any Atsimon'ny Nosy. Mitaky ny andoavana ny karama herintaona ny ireo mpiasan'ny kromita malagasy ny solotenan'izy ireo. Ankoatr'izay nanambara ihany koa ireo ben'ny tanàna amin'ny ireo commune miisa enina iasany ity orinasa ity fa mandringa ny fampandrosoana hatramin'ny aton'ny orinasa io na saina. Nanao fanambarana ireo ben'ny tanàna ny amin'ny tapany Atsimon'ny distrikany Tsara Tanàna izay isan'ny voakasika amin'ny fikatsoany asan'ny kromita malagasy ary mitaky ny tadiavam-baolana no ity orinasa ity isan'ny antoka ny fampandrosoana any amin'ny commune tantanin'izy ireo. Ny orinasa kromita malagasy dia orinasa anisan'ny manana anjara toerana lehibe ho amin'ny fampandrosoana an'ity faritra Atsimon'ny Tsara Tanàna indrindra ny commune izay iadidiko. Commune Bréville manana anjara toerana lehibe ho ary ao amin'ny lafiny ara-toe-karena sy ara-tsosialy eo amin'ny fiainan'ny mponina. Ka etonany tenako dia manao antso avo aminao Andriamatoa Filohajaina ny mba hijerenao ny vahaolana faran'zaingana mba entina hanodrinana an'ity orinasa kromita malagasy ity. Efa hitanay taratra izany satria eo ny fiodonan'ny orinasa Ambatovy ankehitriny. Mino zay fa tsy diso anjara amin'izany koa ny orinasa kromita malagasy. Mitaky ny jeren'ny fanjakana vahaolana amin'ny fanefana ny karama ireo mpiasa ihany koa ny délégué du personnel. Dingana natao efa be dia be, ny olona nale efa be dia be, kanefa hatramin'izao zany dia tsy hitanay izay mbola tena hoe vahaolana narosony ireny olona natonona tsirairay avy ireny. Fa ary zareo mbola eto amin'izao fotoan'izao efa enim-bolana izy ny teto, hijery vahaolana ho an'ny orinasa. Fa enim-bolana zany tsy mahita vahaolana, tsy fantatra hoe vahaolana vaiza ny andrasana. Fa tsy fantatra hoe zao izay vola azo iny. Fa zay tsy mahazo aloha.
Ny tena marina ny voankasika io dia eo amin'ny 700 mahery eo manerana Madagasikara zany ny koroma ny tsinandray karaha manandritra ny herintaona sy tsy nahazo ny fitsaboana sahaza azy. Efa maro ny fionana amahana ny olana ity orinasa ity sy ireo mpiasa ao aminy saingy hatramin'izao mbola samy miandry ny vokatra avy amin'izany na ireo mpiasa na ireo commune na voankasika. Miamaro amin'izao fotoana izao ireo fiara-pitatitra entana eny amin'ny kianja Makia Andotapenaka hiazo ny afaritra. Efatra hatrany amin'ny 12 andro no mamadika ireo taxi bros ho lasa fiara-pitatitra entana eny amin'ny garage ary eny tsy ariary farafahakeliny vola oman'ny tompon'ny fiara Gaëtan Andretsilava. Hatramin'ny nandina ireo faritra efatra noho ny fianaky ny Covid-19, mitombo isa ireo fiara-pitatitra entana eo anoloan'ny kianja Makia Andotapenaka. Mitombo le izy satria ohatranay zao soferana taxi bros amin'ny arena sisy mandeha Dego iny dia mazavazy mo tapaka le misy mandeha taxi bros lasa mitatitra entana le zay satria famelomam-bady amanjanaka zany anay efa ty dia tsy maintsy miaina amin'izay izy mitady nanany. Raha ny fanadihadiana natao, maro ireo taxi bros teo aloha navadika ho mpitondra entana, tsy maintsy mandalo karazy ary tsy maintsy hovaina hatramin'ny papier sy ny momba ny fiara rehetra. Taxi bros izy teo dia nanao réception technique anovana anazy fourgon anaovana patente zany. Efatra hatramin'ny 12 andro no andraisan'ny garage ny fiara taxi bros iray avadika ho mpitatitra entana, miankina amin'ny toetry ny fiara sy ireo tsy maintsy amboarina ao aminy. Miankina amin'izay ihany koa ny vola takiny ny mpanamboatra. Miankina amin'le anona mihitsy ny ahafahana mametra an'ilay prix hoe ohatra zao ny atahan'ilay tomobile dia izay no ahafahana mametra an'ilay prix hoe tokony ho 100 millions ty na tokony ho 100 millions ty. Satria tsy inona misy ny olona tonga dia tsy hoentina eto ilay tomobile fa hiady va miteny fotsiny izy hoe zay mba anao fourgon fa tsy miasa fa confinement dia atao fourgon ilay tomobile. Dia misy ilay olona miteny an'izay fotsiny fa ilay zany tsy hitan'ny masonao mihitsy hoe io ilay tomobile dia tsy afaka manao an'izay ianao, tsy afaka miteny an'ilay prix ianao zany. Manomboka amin'ny enina ariary ny fanovanan'ny fiara iray raha ny fanadihadiana natao ary mety ho tafiakatra hatrany amin'ny avo 2 na 3 eny amin'izany. Ho an'ity mpamily iray ity, nandritra ny fiboana tamin'ny taona lasa noho ny karakarana ny taratasy rehetra ahafana mamadika azy ho lasa mpitatitra entana ka amin'izao valana rety nandeha ny faharoa izao vao vita ny fikarakarana rehetra. Sarotra hoy izy ny fikarakarana ny antota taratasy. Papier fourgon zany tonga dia patente fourgon mihitsy mitokana mihitsy. Papier manokana fourgon fitaterana entana mihitsy. Arakaraka izy fa zay manko zao chauffeur dia tsy dia maharaka loatra an'ilay fikarakarana papier fa ny tompona tomobile zany no mikarakara an'iny. Manova an'ilay taratasy mbola sarotra arakaraka ilay fanjakana koa hoe mety hanova vetivety izy sa tsy hanova, mety amin'ny délai izy. Mety amin'ny délai izy hoe tapitra ny patentenareo 2021 ohatra, zay indray vao afaka manao réception technique indray zay vao afaka manao taxi bros indray dia miankina amin'izareo ilay izy zany. Miankina amin'ny tompon'ny fiara araka izany ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fiverenana anao taxi bros indray na tsy aoriny ny fisokafan'ny lalana. Dia misokatra ny lalana dia io indray arakaraka ilay patron asa izy mbola hiverina taxi bros asa hoe ho ajanony amin'ny ty asa ty. Satria manko zany mbola tsy fantatra mihitsy hoe ahoana ny fifaran'ity confinement ty zany. Manoloan'izany, vonina hatrany amin'ny fandraisana ireo mpanjifa ny nenivon'ny garage ary vonina ihany koa anonona ny saram-panamboarana. Izay ihany mandray tanàna azy fa mifanaraka amin'ny vola vaovao indray amin'izay hoe ho averina taxi bros indray ty dia ho averina daholo indray ilay sezanay teo dia izay ihany manao azy aveo. Raha ny fanadihadiana natao hatrany, maro ireo mitady fomba hafa ahafahana manafaingana ny fikarakarana ny taratasin'ny fiara ka ho afaka mitatitra entana avy hatrany. Ao ireo milaza fa mandoa hatrany amin'ny iray tapitrisa ariary ahafana mamita izany ao anatin'ny fotoana fohy anararaotana izao fidiny sisy tany izao. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia ampitomboana sy hatsaraina ireo sekolim-panjakana eo ambany fikarakaran'ny komuna Antananarivo ho fanatsarana ny fampianarana omaly ny tokana ny EPPLRB ambony loha ny ben'ny tanàna Antananarivo sy ny solotenan'ny ministra ny fampianarana ary ireo mpiara-mambonantoka ny alarana efizao. Sekoly miisa 7 no ambany fikarakaran'ny komuna Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana. Efa ratsy avokoa ireo fototra-fitrasa ka tsy maintsy irosony ny fanavaozana azy. Notokana na omaly araka izany ny EPP ambony loha izay anasiana fanavaozana sy fananganana trano-pianarana vaovao. Tanjon'ny tetikasa ny fanampiana sy ny fanatsarana ny fampianarana. Orinasa maro izay nahatsapa fa tokony fanampy
amin'ny fanavozana ny EPP. Mino tsy manantena Andriamatoa président fa mbola iona aingantsika satria 13 zany nefa 70 ny tanjona, mbola lavitra ny ezaka ary efa 3 taona latsaka sisa dia ho tapitra ny mandat. Mila miezaka zany tsika ka manantena hoe alohan'ny ataontsika hoe volana juillet mbola vorintsika ireo mpandrara tsy ampitovitsika amin'ilay teo ireo efa mananome fa mahita vaovao indray tsika mba ho ampitsika 13 na 15 ny EPP ho ampidirina anaty programme. Fotoana mandeha aingana loatra. Tonga nitokana sy nanatrika ny fitokanana ny solitena ny ministera ny fampianarana, ny ben'ny tanàna n'Antananarivo ary ny filohan'ny fondation Viseo sy ireo mpiara-miombonantoka manohana ny tetikasa. Maresaka iraisam-pirenena any Royaume-Uni nodimandry androany maraina teo amin'ny 7 taona ny Prince Philippe vadin'ny mpanjakavavy Elisabeth II raha ny fanambarana izay navoakany teo anivon'ny lapan'ny Buckingham. Fanantena. Plus de 70 ans de règne comme conjoint de la reine Elisabeth II. Namoaka fanambarana androany teo anivon'ny lapan'ny Buckingham any Londres mikasika ny fahalasan'ny Prince Philippe vadin'ny mpanjakavavy Elisabeth faharoa teo amin'ny 7 taona ny tao amin'ny lapan'ny Windsor. Manoloan'izany nanambara ny Prime Ministre Boris Johnson fa misaona miaraka amin'ny fianakavian'ny mpanjaka Elisabeth faharoa ankehitriny ny firenena Britanika. Tsy aivina teraka ny 10 Jona 1970 tany Grèce ny Prince Philippe ary nanambadin'ny mpanjaka Elisabeth faharoa ny taona 1770. Efatra mianadahy ny zanak'izy ireo teo anilan'ny mpanjaka vavy ary nanaraka azy tamin'ireo adidy sy andraikitra nosahany nandritra ny 70 taona araka izany ny Prince Philippe. Ity farany izay manamboninahitra miaramila teo anivon'ny tafika an-dranomasina Britanika ary isan'ireo voahosikajy ho mahery fo nandray anjara nandritra ny ady lehibe faharoa. Ankoatra izay, maro ireo tetikasa natsangan'ny Prince Philippe toy ny Prix du Duc d'Édimbourg, tetikasa izay mifototra amin'ny fanampiana ireo tanora. Ny taona 2012 voatendro Grand Amiral ny tafika an-dranomasina Britanika ny tenany nandritra ny 70 taonany. Ny taona 2013 no niala tamin'ny fandraisana andraikitra ny amin'ny fiainam-bahoaka ny Prince Philippe. Il aura rempli plus de 22 000 obligations en public. Dia zay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany nanaraka izany soafa sy raha tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.